Manatany araba Douglas Tokovavy ary manasana ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fampalalam-baovao faharoa eto fahita lavitra ma-TV ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana teny Andavamamba teny ny faneho-kevitra ireo mpanao politika mahakasika ny fandrafetana ny gouvernemanta sy izay andrafitra ny ratsamangaika ao anatin'ity repoblika fahaefatra ity no isan'ny hoentina ao antsika ankoatra izay ihany koa dia hoentina amintsika ny fiara-miasan'ny Madagasikara avy amin'ny firenena avy any ivelany manasanao araka ny fanambara teo anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nisy nanafika tankeo maraina tokony tany amin'ny 7 sasany tany ho any ny Accès Bank tetsy Andavamamba vola antapitrisany maro no lasibatra ireo tsy matahodody tao anatin'ity fanafiny Jolay ity raha ny fanazavana azo. Fandroany izao no nisy namaky indray ny Access Bank eto Andrenivohitra ny tetsy Andavamamba moa no lasibatra ireo Jolay tamin'ny androany maraina tokony tamin'ny 7 maraina tany ho any no nitranga ny loza niditra tao amin'ny Access Bank toy ireny olona metraka vola na aka vola ireo Jolay ary avy hatrany dia nidarika ilay mpiandry tao anaty. Ini tu nanti meeting ini sini saya dulu kerja saya tu meeting. Saya masih saya tahu sini kuasa apa. Foi nota sabe kami saya. Kita kami sih sama lu kan semua. Jadi sebabnya sih. Tahu nanti itu food meet kan. Meteu la filho sabe. Kita perlu tiap fakta tiap jenis fakta tiap jenis. Tiap zaman nanti saya tahu nanti. Raha nitan'ireo nanatra maso moa dia nitondra moto roa ireo nanafika miisa 5 lahy ka ny iray nanao taingy 3 olona nitondra gony misy vola 20 tapitrisa ariary ny lasibatra ireo Jolay ary efa fantatra izy ireo izany satria vao tonga tao anatin'ny banky izy ireo dia ilay gony no nanontaniany voalohany tetika efa vita raha ny filazan'ireo niaran-doza no efa nikonokonoan'ireo Jolay ary mety efa nanaraka ireo anatitra vola izy ireo. Sabainy saya bafantany hoe rehetrarehetra manana Aí sabe se ela ia na tani metano de santura de guni e na tani voalohany dia ny olona le anankiray nahazo manaraka fitaovana de bakany rifatra nitsoaka moa ireo Jolay rehefa nahazo ny vola izay mitetina manodidina ny 2.30 tapitrisa ireo nisy tamin'ireo mpanjifa ny voaroba ary mbola tsy fantatra ihany koa ny vola lasan'izy ireo tao amin'ny kesy tsy nisy ny saritava ireo Jolay ary fantatra fa voaraisary tamin'ny caméra de surveillance tao amin'ny banky izy ireo misokatra araka izany ny fanadihadiana.